amin'ny fifatina lehibe indray raha lasa navamalaly miona amintsika amin'izao fotoanany izao a fa alibe indray ny tenako miona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenina zay raha anao fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary indrindra ny groupe zay maresy a zay miaraka aminay isan'andro a araka ny fantatrareo a manototosanay a manototosa zao fandaran'izao a miaraka aminay eto de manona fiadana tompo amintsika tsirairay aby ary matoko sy mino fa salama tsara tombonay tsika rehetra ny amin'ny toerana zay misy atsika any ary raha misy nefa ny tsy ao anatin'izany fahasalamana zany de za matoko sy mino fa ny tenin'Andriamanitra de miteny fa afaka mitondra fahasalamana ho an'ny nofontsika rehetra ny tenin'Andriamanitra ka na salama ianao na tsy salama na kivikivy ianao na reradreraka de za matoko fa raha hiaraka aminay eto ianao hatramin'ny farany a de fampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika de matoky afa tena hery ianao a ary matoky afa tsy takany nidirina teto a no ivoahana eto a amin'ity androany ity ka de tahiny tompo ary isika rehetra tonga soa raha anao vao tonga eto de teneniko aminao hoe tsy kisenasena akory natongavana teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka de tahin'ny tompo a maretatra amin'ny farany adin'ray sasany io ny raha antsika eto a mety adin'ray sasany mihoatra kely na latsaka kely arakarak'izay hitarehany fanamasina antsika eo eny hira eny vavaka ny toroteny eny famelabelarana ny toroteny a hivavaka ho an'ny firenena ko de maharetatra amin'ny farany mangala tsirony a fa azotsika angalana tsirony tsara ny tenin'Andriamanitra de ho antsika zay papaketo ihany kosa de ara-baina manokana Ranavavy Marie-Jo sady iny fa tonga de lasa le anarany a Ranavavy Marie-Jo Lovilitina Eliana Tsiriamboaramiel Rantalina Marie Charline fa tsodrano any Ranavavy Marie-Jo aloha androany de ho tahin'Andriamanitra ianao ary Andriamanitra de aniraka eo anoloanao foana ny anjelony hitaridalana anao a ary hiaro anao ihany koa manodidina anao ianao sy ny ankonanao mihitsy Ranavavy Marie-Jo de ho tahin'Andriamanitra amin'izay rehetra atao a zay rehetra kasainao atao de ataovy fa Andriamanitra efa momba anao sahady a mahereza tonga de miala tsiny fa tena be ny tsitako tany ambony tany a ando andrizo no hitako voalohany eto a de Mampionina Bertsava Kadaka Mama Valtina Bertsava lasa mitsirika aingana be le anarana Fabiola Zanakandapa Mama Valtina Bertsava Lovilitina Maniko Mama Valtina Vezvezeo Berta Koda Leonie de Rikaraka Mama Valtina Razana Monika Marie-Jo Verselina Bezava Falairy Tovo Rodine Marie tonga soa daholo nareo Zamina Zizi Carla izy koa mbola zoravako teo Tina Rakoto Arzaka Iladanna Nambiny Tsomakrina Azaska Patitsy de tonga soa daholo nareo rehetrarehetra Mampionina Kodanela Nambintso Geneviève-Andriamananjara efa lasany ambony a zay vao ara-baina zany Rodine efa lasany ambony ihany anaranareo fa tsy voavaky fialatsiny a Yama dia Soameva dia Sandola zay nareo ny tsy mbola voaravako teo a de tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra de makasitraka indrindratsika tsirairay aby zay tonga eto androany a za matoky fa tsy faty antoka anao ny fahatongavana eto na mety miaro tory ianao a manana ny lerantsika mety misy aminareo efa alina be mihitsy a mety misy aminareo mbola any amin'ny atoandro a misy aminareo efa hifono maraina nefa de tonga eto ianareo a mahatsiaro manokana foana ny Marie-Jo sy Angela io tsika zay any États-Unis ndray a moany Chine ndray zay tena efa saika ho ray andro mihitsy ny arilan'ny lerany zareo a fa de tsy manakana andra nefa ny tsy manakana ny lerany tsy manakana andra nefany a tsy araka amintsika eto zany lera izay tsy mitovy a tena tsy mitovy tanteraka izany mamy sy randry tahiny Jesosy a de
mino azy rehetra aloha dia andaontsika aloha ametraka ny fotoana am-pelatan'Andriamanitra andaontsika hivavaka ho an'ny fandarana ametraka ny fotoanantsika eo am-pelatan'Andriamanitra ka androany ny ekipa iaraka amiketo dia hivavaka fanombohana ranambavy Razana Monika hitondra ny tenin'Andriamanitra eto ranambavy Anitra Clarisse ary hivavaka ho an'ny firenena kosa dia ny ranambavitsika Berthe. Alleluia. Ka dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra andao ary tsika avy hatrany dia ametraka ny fotoana aloha am-pelatan'Andriamanitra hivavaka aloha tsika izy zany mbola présente zany ary ity zanainga ma zao izy matetika mpiteny an'izay ny aina maheno soa ay marina ty anà dia tahiny Jesosy lasa ary tsika aloha dia aloha hivavaka tsika mpiresika am-pelatan'Andriamanitra dia avetsika manohy ny programme rehetra tahiny tompo ary ranambavy Razana Monika anao ny fitenenana. Tahiny tompo pastera, tahiny tompo antsika rehetrarehetra izay mpanaraka vavaka fiambinana dia hiaraka vavaka antsika hanombohana ny fotoana. Ry Andriamanitra renay izay tsara indrindra tamin'an-danitro misaotra anao zahay no fitiavanao anay. Mankasitrika anao zahay satria an-tantanana narovinao zahay nandritra ny tontolo andro ilay nahatratra izao hariva mangina zao. Tsy nierinay natanjakezana fa noho ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny fiarovanao anay, misaotra amin'ny fitantananao amin'ny fiainanay, misaotra zahay Jesosy malala fa nomena fahasalamana, nomena hery nanaovanay asa mandraranay dia isaoranay anao zany. Misaotra Jesosy fa tsy mbola niala taminay ny tananao matoa zahay mbola tahaka izao dia ny fahasoavanao Andriamanitra. Misaotra anao zahay dia ankehitriny Jesosy malala dia tsy misy miafiny aminao ny momba ny rehetrarehetra izay tonga eto dia mangataka familan-keliko avy aminao zahay raha nisy ny fahotana izay vitanay. Tsy misy miafiny aminao na anatinay na ivelany Jesosy dia mangataka ny ranao masiny Jesosy hikoriny ao anatinay handevy ny fahotana rehetrarehetra izay vitanay izy nataonay. Jesosy malala ho jereva amin'indra fonao zahay fa mpanota izay tsy mendrika izahay sisa amin'ny rehetra afaka hoe teny hoe tsy nanota izay tamin'ity androany ity fa mpanota avokoa izay tsiray afy ary tsy niafy ny teo anatrihanao zany. Dia zany nangatana efa milan-keliko avy aminahy Jesosy ary matoky izahay fa hijerevanao Jesosy malala amin'ny indra fonao izahay tsiray afy. Dia misaotra anao zahay ankehitriny Jesosy malala raha mbola tonga eto andeha hihaino ny teninao Andriamanitra dia mangataka ny fanatrihanao zahay Jehovah Andriamanitra satria raha tsy misy fanatrihanao Jesosy dia zava-poana ny zavatra rehetra izay ataonay ary matoky izahay androany Jesosy fa tena hiatrika eto anao dia angatanay ny rahana Jesosy malala hikoriny amin'ny fitaovana ny rehetrarehetra eny amin'ny tokantrano eny amin'ny fotoboana eny Jesosy malala ny ranao ary devoly sy satana tsy afaka hanao ninninina eto ary fatoroko amin'ny ranao masiny satana tsy afaka hanelingelina anay eto fa tsy maintsy mahery izay androany tsy maintsy maheno ny teninao satria ny teninao Jesosy ny mahaveloma anay. Ny tenin'Andriamanitra antom-pahaveloma anay izao matoa zahay mbola tahaka izao dia noho ny teninao zany. Misaotra anao zahay ary apetraka am-panatanana ny mpanomponao zahay tonga teny eto androany ao ny pastera Amelabelatra ao ny vavaka firenena dia tsy misy miafiny aminao koa zany firenenanay zany ary anao ny hanendry ny lelan'ny mpanomponao zahay tonga teny eto androany anao ny tompony hanositra azy ary raha teny izy dia tsy tena avy aminy no renina eto androany fa ny fananao masiny ho mba izy hanendry ny lelana ampiteny izy ampisaopitra ny vavany amin'izao fotoana amin'ity androany ity. Dia apetraka am-panantanana koa ny namanay izay mbola tsy tonga eto nefa manana faniriana izy mba hiaraka aminay eto dia anao any Jesosy malala hibitsika aminy amin'izao fotoana izao dia mba hatonga izy ho tonga eto raha mbola miasa izy dia hanahafainga ny asa izay ataony ary ny herinao any Jesosy hiasa eto mahery amin'izao fotoana izao apetraka am-panantananao zany vavaka zany ary tehiriza tsirairay avy reto mba piainy mpakatoa ny teninao fa tsy piainy mpanadino Jesosy malala ary sokoafy ny fonay hitoeran'izany teny zany. Tenena aminay anao Jehovah Andriamanitra fa vomihainao anazay mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy no hanovoko izany vavaka zany. Misandraty ianao fa mendrika anao zany. Misaotra tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavy Razana Monika tamin'izany vavaka matsiro dia matsiro
izany a dia andriamanitra manankarepasoavana ne ranabavy a amaly fitianao ary dia tongava amin'ny ambony indrindra dia miotaza ny vokatry ny asan'andriamanitra izay nataonao fa tsy mba verimaina akory eo anatrehan'andriamanitra. Ary ty zanay de Madagasikara tahiny Jesosy iza koa mbola tsy narabaiko teo i Fintso Tozo Mikael Tery Ralbenja Fity Rantanena Marie Charline Normalala Seheno Eliana Jonatana Itody Raonso Lavlitina tahiny Jesosy daholo a isika rehetrarehetra Tina Rakoto Arzaka ihany koa Kadaka tahiny Jesosy a isika tsirairay avy. Rafakapitso alleloia rafakapitso sika hiditra amin'ny fifadikanana 3 andro. Mahafinaritra moa fa misy aminareo tsy entanina akory a dia misy aminareo manomboka sady rapitso zany hoe misy olona manolo tena zany anao 4 andro dia alleloia zany herinandro aza tena tsara fa 3 andro aloha nataontsika zany hoe rapitso arivo ohatr'izao zany tsika no misakafo farany ho an'izay rehetra hiditra amin'izany fifadikanana zany rapitso ohatr'izao tsika misakafo farany dia amin'ny lahady indray tsika vao misakafo alleloia dia mihomakomana omany ny saina omany ny fo omany ny fanahy omany ny vatana rapitso misakafo tsara faraparany manao ampisakafo tsara dia hiomana tsara amin'izany zavatra angezabe zany fa averiko aminany fa ny fifadikanana tompoky dia zavatra angezabe ary tombontsoa tsy hita pesipesena amin'ny ara-panahiny voalohany indrindra ary pakatra amin'ny ara-nofo ny vokatry ny fifadikanana ka dia tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra dia mahereza hatrany hatrany dia amin'ny groupe menantsika ihany ny programa zany hoe amin'ny zoma zany dia misy ny fandarina tao mampionona ny ravaka maraina dia vao tonga dia tout de suite après an'izay zany tonga dia manomboka ny programantsika anatin'ny zoom tonga dia lancena ny zoom dia anaty zoom isika no manao ny fotoana rehetra ny zoma ny sabata kositsika dia programme mpifadianana zany ty tenako ty ny programme mpifadianana amin'ny zoma manomboka amin'ny 10 dia efa anaty zoom isika ary tsy misaraka eo tsika raha tsy amin'ny 4 na amin'ny 4 sasany afinaritra ny programme tsy ho tenenanao meloa fa ho anareo izay vazatra niaraka aminao fifadikanana tamin'izay dia fantatreo tsara mety azokazonareo an-tsaina mety zavatra ataontsika nefa tsika koa tsy fantatra melo hoe inona fa dia izay fitarihan'ny fanahy masina antsika eo dia afinaritra vavaka ny tena ho betsaka amin'io dia amboarina fandoliana mana fandoliana zay rehefa hoe vavaka izay dia velariny lamba mihitsy eo satria mety ekohaka amin'ny tany mihitsy eo ivavaka tena hoe vavaka ny tena ho betsaka amin'io izy ten'Andriamanitra ihany satria izay mivady dia fandrimbona hitarika anareo eto anatin'izany fifadikanana zany. Ny sabata ny programantsika manomboka aloha izy amin'ny rahalahy amin'ny 7 maraina commencement akira sy famitiana toteny dia voaorinan'izay dia efa mitohy anareo atao amin'ny groupe gémarisme dia efa mampantatra zany ohatra ny ahoana ny fanaovantsika ny commencement to dia miditra amin'ny commencement tsika rehetra mpifadianana rehetrarehetra miankaviana mba ho tonga daholo nareo izay nisoratra anarina amin'ny groupe amin'io sabata io dia vita indray ny commencement dia manomboka ny fitombavaka izay rahantsika menakavy eto amin'ny live eto fitombavaka sy ny toriteny vita indray ny toriteny dia mbola hiaraka indray tsika anatin'ny fidirana marana ny fifadikanana ny sabata lahady indray amin'ny 10 lancena indray ny zoom dia ho afinaritra rio ny fiafarana io dia mety any amin'ny 3 sasany amin'ny 4 any ihany koa dia faranantsika amin'ny fiaraha-misakafo en ligne izy io misy aminareo moa anatanteraka fifadikanana ty an-tranonay dia afinaritra ihany koa izay zavatra izay tahiny tompo ary misy olona zay tao anatin'ny 3 andro zay ny tena tany hoe misy olona tena mandalo ady dia misy fotoana nanolorako hira mihitsy izy nampahirezana alleloia voninahitra n'Andriamanitra fa zany olona nandalo ady teto amintsika zany androany ny bata fandresena alleloia orakora-pifaliana ny anay tamin'ity androany ity rehefa hoy zay mantsa mampionona maly hoe ohatry ny ahoana rao zao ny amohan'Andriamanitra andreo olon'ireo amin'io ady io dia efa maika mihitsy jery inona re Andriamanitra no nataonao anatin'izany dia nataon'Andriamanitra ny tokony nataony androany izay tsy hain'ny olona atao izy le hirantsika izay
dia tonga ny valim-bavaka satria mitena anareo hoe niadyntsika zany sady tsy maharitra tsy maintsy mivoaka mpandresitsika tsisy ahiahy mihitsy tsika tsy maintsy mivoaka mpandresy anatin'ny adintsika vo misy ady fotsiny eo alohany dia zao fotsiny da de ty tsy maintsy atrehako fa izao alleloia tsy maintsy zahako ny mpandresy rehefa miady tsy maintsy misy ray mpandresy fa enao tsy maintsy ataon'Andriamanitra eo amin'ilay mandresy rehefa le raikitra ny fifaninanana dia miakatra ny ambony podium dia le mahazo voalohany ambony kokoa dia ny faharoa dia ny fahatelo fa ianao tsy maintsy eo amin'ilay ambony indrindra e zay ny manin'Andriamanitra anao zanaky ny mpandresy ange ianao e alleloia ka dia androany tsy raha mampalahelo ny ataontsika alleloia tsara ny fond misaotra ny tojo ihany zany nahita zay tsara ny fond alleloia misaotra ny tojo mahafinaritra izy io mba mampananonanina maso ka zao zay olona zay nivoaka tanaty ady zay androany dia zao no teniko anazy atolotro anao manokana ny tery ty ho atsika rehetrarehetra andaontsika hihira andao ny fanahintsika ny fotsy hira ho an'Andriamanitra sika anolotra hira mpiderana ho an'Andriamanitra etsika isaorin'Andriamanitra aorina tety to dihitra avy atrandra nabavitsika anatra Clarisy hivavaka azafady hitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity ndao ary tahiny tomparisika rehetra hira teny anglisy ity fa nasiana itony kira amin'ny teny gasy ihany eo mba nadikadika teo ny dikan'ilay hira dia amin'izay fotoa zay dia mba hitanareo ny zavatra tiany lazaina ao anatin'le hira misaotra ny someo misaotra antsika rehetra ndao ary enofinaritra. There's a song in my soul, and I feel it stirring in me. This I know for sure, that your love is like a flood, and your mercy never ending. I give my song to you. There's a joy in my soul, and it rises like the morning. This I know for sure, that your grace is enough, and your promise never breaking. I give my song to you. All of your goodness is like a well running over. Oh, my soul exceeds for you. For all of your goodness, I will love you forever. Oh, my songs I sing for you. Yes, oh, my songs I sing for you. There's a hope in my heart, burning bright in the darkness. This I know for sure, that I will look upon your face, forever dwell in your presence, and always sing to you. Oh, my soul, it sings for you. For all of your goodness, I will love you forever. Oh, my songs I sing for you. Yes, oh, my soul. Alleluia alao tapahana le hira fa ohatra mitady ho tapaka le izy ohatra mitady ho tapaka ny live-tsika satria hira misy tompon'le hira zany manao fanohanana eny amin'ny Facebook eto tsy azo alefa iarana tsiny fa izy mantsy efa nalefantsika tato amin'ny ino testy efa nalefantsika tato amin'ny fandarana izy iny dia tsy tapaka dia androany nalefako le izy dia nefa ohatra nitady ho tapaka ka dia tapahako avy hatrany le hira na dia tsara be ara le hira mampahely koa moa le olona fa dia hira tsara be reny dia tapahany tapaka ny anareo aniko koa ke mampimeny tapaka eny tsara nareo misy tapaka
tapaka kely izy tapaka kely fa miverina le izy tapahako ela dia tamin'ny takariva mahafinaritra ialana tsiny zasivary dova itsika ilay hira inona moa le mba hirany tapaka kely teo inona moa le hira atsiarovako andranambavy Soamevindra reto misy hira mihetsiketsika zay inona moa titran'izy iny mampionona inona moa Soameva titran'ny hiranay fa ialoha iny ataontsika isaorantsika n'Andriamanitra amolotsika ny hira tsara be fa dia nitapatapahany zareo teo mba misy alefaso kely le misy hira atsiarovako andranambavy Soameva zay fa le titra tsy tadidiko alleluia fianaravona ataontsika hira hiara hideran'Andriamanitra amin'ilay anambavitsika ilay namantsika sy avantsika teo izay nitahian'Andriamanitra tamin'ny tiandroany rehefa avy nandalo an'izay adiny rehetra ny 3 andro izay tao anatin'izay 3 andro efatrandro teo izy nandalo ady dia andao ary ataontsika ty hira mahafinaritra be ty ary dia zay rehetra faliko izy androany dia hiara-hira aminay amin'ity androany ity atsirovako amin'ireo anambavy Soameva mantsy ty hira ty andao ary alleluia Saloa,
tainy tompo izy le fifaranan'le hira eny ary makasitraka atsika rehetra ny aran'ny faly tao anatin'izany izy zany fa tsara Jesosy tsara Jesosy ary isan'andro dia migoka an'izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Afinaritra fotoanantsika amin'ny sabata zao dia manasa anareo sahady raha azonareo entinio ary ny havanareo mba hampijereo azy. Mahafinaritra be eto amintsika eto misy tokantrano rehefa mandeha ny fandarina dia alefa ny amin'ny tele le izy dia ny olona ao an-trano rehetrarehetra maheno toriteny. Za manasa anareo amin'io hoe mba eviteo ny tambatambazy hijanona eny toriteny dada amin'io tambatambazy eny fotoam-bavaka ny fianakaviana amin'io sabata io fa za mahatoky sy mihiny fa afinaritra mihoatra ny isan'andro ny fotoanantsika amin'io rehefa fifadikanina mantsika hafa mihitsy ny aim-panahintsika rehefa manaty fifadikanina manomboka any amin'ny fotoam-bavaka ka hatrany amin'ny toriteny dia izay ny zavatra tsapa koa dia mahatoky sy mihino amin'io fa afinaritra ny fotoanantsika masoandro mody no ampalahelo. Ndao antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mino fa tao anatin'ny iriny efa naka baiboly ianao dia naka toerana tsara dia tonga dia hiditra amin'ny toriteny ary tsika. Raha antra Clarisse efa Madagasikara no hitorantsika anatin'izany teny izany. Mahafinaritra mihitsy ilay izy na elona sady arabaina na elona fa na elona mbola tsy narabaiko mihaja koa mbola tsy narabaiko Jesosy mahery dia izy koa mbola tsy narabaiko tao fa beolazana kandava koa mbola tsy narabaiko tainy Jesosy daholo. Alleluia. Tsara Jesosy sy ranavavy Selina. Ndao ary lasaritsika toriteny dia velona eto raha avy ao mamelavelatra ny toriteny. Tainy tompo ranavavy antra Clarisse anao ny fitenenana fombiazana fitahiana. Tainy Jesosy pasteur dia fedanan'i Jesosy ny eo amintsika rehetra. Raisiko tombotsoa lehibe indray ry havana ny afaka hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika rehetra ny eo. Ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina amintsika androany dia nalaina tao amin'ny boky Noabolana toko 2:20 andininy 5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza ka na efa antitra azy izy dia tsy hiala aminy izany. Amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana no isintomantsika lesona ny eo hifampaherezantsika ihany koa. Mialohan'ny rehetra nefa dia misy tantara kely iray ity ry havana izay hozaraiko amintsika. Niainako ilay izy zavatra nitranga taminay moa izany hatramin'ny fahakely ilay zanakay vavy io ry havana dia rehefa anontaniana any am-pianarana hoe inona ny asa ataonao rehefa lehibe dia tsy mba mety miteny mihitsy izy. Tsy mety miteny izy. Nanomboka teo amin'ny 5 taona teo izy no tsy mba niteny mihitsy izany hoe classe de T1 angambany izy izany. Tsy mba mety miteny mihitsy izy rehefa anontaniana izany. Hany ka na efa lehibe arana izy dia tsy mety miteny mihitsy na mameno le taratasy ireny izy any am-pianarana na carrière envisagée dia ny azy tsy asiany mihitsy. Dia nisy fotoana aza moa tonga tato an-tranonay mihitsy ny tompon'ny sekoly, ny tale, ny mpampianatra niara-nidinidinika mihitsy fa maninona ny ity zaza ity satria izany hitandry zareo hoe tena tsy fenoiny mihitsy le carrière envisagée. Dia inona tsy hitanay ozy zareo ny fomba mba hahafahanay ohatran'ny hoe miorienté anazy any amin'ilay zavatra hainy. Izy koa nefa hita hoe mahay amin'ny lafiny rehetrarehetra dia tsy hita mihitsy izany le hitondrana an'ilay zaza. Fa ino ozy izy nareo ny navaliny rehefa lasa nivoaka le olona dia natsony dia ozy izy hoe ahoana moa mama ny tenenako amin'izareo hoe za te ohatra mama. Tena nakasika be anazy ny teny izany ry havana satria tena hoe sady faly no sahira-tsaina na hainao an'ilay izy. Inona ny mahasahira-tsaina anao ozy izy nareo? Le zanakay izany jerenay isan'andro mitaratra izy. Fa nanomboka teo koa ry havana dia tena tonga amin'ilay fitenenana hoe verina bonde mihitsy ny saiko satria tena hoe tsy haiko milaza anazy fa tena hoe nakasika be anahy ilay izy. Ka
marina fa amin'ny maray aman-dreny dia misy kely ihany nofinofintsika hoe za mba maniry an'ity zanako ity mba ho lasa zao tamin'ny mbola kely dia za naniry mba ho lasa dokotera fa dia voninahitra moa ho an'Andriamanitra fa sorina anazy ny zavatra rehetra dia tonga amin'izao toerana izao tsy dokotera aloha zahay fa nanomboka teo ary havana dia tena hoe fampiresaka izay mivady nampitomboana bebe kokoa fifantohanay amin'ny zanakay amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny fitaizana, ny fianarana, ny ara-panahy. Eto ary havana dia manamafy ny teny ohabolana io satria zaro amin'ny lalana tokony ho izy izy ny zaza amin'ny lalana izay tokony alehany ka na efa antitra azy izy dia tsy halamina izany ka mba hanampitsika ny zanantsika tokoa ry havana mba hizotra amin'ny lalana tokony alehany dia mila fantarin'ny ray aman-dreny aloha hoe inona tokoa moa mahasamy hafa nyreto zanaka reto raha ohatra hoe tsy tokana ny zanako ao izany fa anankiroa ohatra na mihoatra amin'izay tokony fantarinao tsirairay avy izany ny mahasamy hafa n'ireo zaza ireo na koa hoe amin'ny mahazaza anazy dia tokony fantarinao hoe inona ny clémany, inona ny mety point fort n'ity zaza ity ary tokony jerevantsika akaiky koa ny toetrany amin'ny teny frantsay moa ialana tsiny malaza anazy bebe koa dia hoe le personnalité sy le qualité an'le zaza inona mampiavaka anazy araka izay nanaovan'Andriamanitra anazy izao mantsiny tsy misy ary tsy mila fialan-tsiny amin'ny sitrapon'le zaza fa mila ary tsy maintsy mikatsaka tsika ny ampivelatra n'le fahaizany izay voajanahary ao anatiny. Ohatra izao hoe azonao atao mihitsy no miresaka amin'ny mpampianatra anazy raha mety hoe misy zavatra tsy fantatrao mahakasika anazy dia rehefa makany am-pianarana dia antaninao izy manahoana ny fifandraisany amin'ny mpiara-mianatra aminy, manahoana izy amin'ny olona hafa. Azonao atao koa dia amin'ny alalan'iny ny anitsiana ao anazy, ny taizana ao anazy nareo mivady mihitsy no tena mifampiresaka mihitsy mila mifandray tanana mihitsy hoe ahoana ny fomba hitaizanao le zaza ho araka an'Andriamanitra afaka mamantatra ianao mampivelatra azy bebe kokoa amin'izany ianao. Misy mantsy ny ray aman-dreny tiany hoe izy daholo manao safidiny zanany rehetrarehetra marainy tiany akanjo anaovanao dia tiany sakafonao marina aloha hoe raha mbola kely izy dia azonao atao manao anazy an'izay fa rehefa lehibe izy avelanao izy misafidy fa ahitsinao izy hoe ty akanjo ty tsy mety aminao iny fa tsika tsy natao anao akanjo fohy ny raha vehivavy izy dia tokony akanjo montina tsara mba tsy mety hiteraka fanafitoinana akanjo manome voninahitr'Andriamanitra izany no tokony ho ampianarinao anazy ary rehefa ampianarinao azy izany dia izao ho izy mizay mandray fanapa-kevitra ny amin'ny zavatra rehefa ao aoriana. Tsy ilaina intsony ianao anara-maso an'izay famindrany eo satria azonao antoka izy fa tsy ho diso lalana mihitsy izy fa nanao izay tokony atao ianao. Noho izany ry havana ampianariny zanantsika ny fisafidianana ny lalana tsara izay tokony izorany. Betsaka mantsy ny olona mihevitra fa ny famelana trano, vola, fiara, lova isan-karazany reny ny hoe apetraka ho an'ny taranaka kanefa ny lova lehibe sy tsara indrindra ry havana ho an'ny zanaka dia ny fanabeazanao an'io zanakao io ho kristianina tsara ho tonga olom-banina araka an'Andriamanitra araka ny sitrapon'Andriamanitra izay fahalalana azonao. Tsika moa mazava ho azy amin'ny alalan'ny baiboly ny tenin'Andriamanitra no hitondrantsika ny fototra ny fiainantsika dia izay no ampiarina satria ny zanaka fanomezana avy amin'Andriamanitra fitahiana ho an'ny fianakaviany vokatry ny fanambadian'ny mpivady dia io izany ilay fitahiana ho an'ilay tokantrano. Voamarina izany ry havana ao amin'ny Salamo 7:107 hoe indrozy izy lova avy amin'ny Jehovah ny zanaka maro ary kambiny ateraky ny kibo. Raha jerena ny soramandry ry havana ery ambony dia mivaky toy izao hoe fifaliana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Ny zanaka izany dia tsy natao hamelona ny tany fotsiny
fa voa avy amin'Andriamanitra izy. Napetra ny ampelantanany ray aman-dreny izy mba ho karakaraina. No zany tsy misy tontolo tsara indrindra hitaizana sy anangananao ny zanakanao io voan'Andriamanitra io raha tsy ao atokantranonao. Ka mila tena mifantoka tsara zany matotra tsara tsika amin'ny zanakitsika maray aman-dreny kristianina tsika. Tsy sika mihitsy sanatria no andeha hampandainga ny zanatsika raha misy mandondona ao ambaravarana hoe lazay hoe tsy ao mama hoe dia lasa tokoa ilay zaza miazakazaka tsy ao ny mamanay. Tena sanatria ry havana, tsika mila modely mandrakariva. Tena zafietsika sy ny teny sy ny zavatra rehetra izay ataontsika dia lesona sotominy zanatsika eny, ka tena mila mitandrina tsika amin'ny zavatra rehetra. Ao ny bokin'ny Deutéronomie ry havana 9:1-5 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe aroka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao izao, dia ampianary tsara ny zanakao zany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Tena hoe adidy goavana ho antsika maray aman-dreny antsika ry havana ny fanabeazana ny zanatsika. Misy be da be ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny zanaka. Tena hoe mila mijery tsika, mila mangady tsika, mila mivavaka tsika ho an'ireo zanatsika ireo isan'andro. Mila tsika manorina azy tokony isan'andro ianao manara-maso ianao raha mbola mpianatra ny zanakao, manahoana ny fianarany, manahoana ny fifandraisany tany am-pianarana. Tena hoe adidy lehibe. Misy mantsy ny ray aman-dreny sasany ry havana miala andraikitra izy amin'ny fanabeazana ny zanany. Fa ankininy amin'ilay mpampianatra any an-dakilasy na any amin'ny sekoly alahady, misy ara-mo tena hoe ny mpanampy mihitsiny le nonony any ankinany amin'ny fitaizana ny zanany. Tsy mampaninona nefany mety tena hoe le sekoly tena faran'izay raitra indrindra, faran'izay lafo indrindra ny ampianaranao ny zanakao. Mety le fiangonana tena le feno ositra, feno voninahitra be misy ianao. Fa zao tsy misy olona tsara indrindra sy mendrika tokony na hoe afaka anabe sy hitaizany zanakao afa-tsy ianao rery maharay aman-dreny azy. Asehoany zanakao, mety tsy miara-mipetraka amin'ny zanakao ianao, fa asehoany zanakao hoe tianao izy mifantoka ianao amin'ny resaka fitaizana anazy. Tena hoe manana fifandraisana akaiky, fifandraisana po amin'ny zanakao, mba aseho azy mihitsy hoe tena mihevitra n'izay ahasoa sy ahatsara anazy foana ianao dia mihevitra anazy amin'ny zavatra rehetra, dia toroy lalana izy dia akekezy foana ny fony. Raha misy moa sanatrian'izany misy manana disadisa amin'ny zanany dia tena hoe mangatany fanahy masina amafa anadio ny fo, dia hiditra amin'ny fifamelana indrindra amin'izao Pentecoste zao tena hoe manana fifandraisana po amin'ny zanakao, manana fifamelana, aza mitahiry elaela-po zany amin'ny zanaka. Fa tena hoe ny zanaka dia raisy foana ary mifatofa fitahiana izy ho anao. Ianao koa dia ray aman-dreny maray aman-dreninao, ianao koa zany fitahiana ho an'ny zanakao. Ny zanaka dia fitahiana ho an'ny ray aman-dreny, ny ray aman-dreny dia fitahiana ho an'ny zanaka. Dia zay ry havana no afaka nizaraina androany dia makasitraka indrindra ny amin'ny fiainoana. Dia ho an'Andriamanitra rery eny amin'ny voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavitsika Anitra Clarisse tsika tanatin'izay tenin'Andriamanitra. Fampianarana antsika moa zany ny entiny teto androany mampianatra antsika fanabeazana, torohevitra ny amin'ny hitaizana ny zanatsika. Ary isorantsika azy zany satria tena zavatra ngeza be ary ilaina tokoa zany eo amin'ny fiarahamonitsika ao an-tokantrano ao sy ny amin'ny ho avy ny taranakitsika raha lasina vavy manaro. Olona tenin'Andriamanitra hoe misaotra azy dia mankasitraka indrindra na vavy Anitra Clarisse dia Andriamanitra manan-kariam-pahasoavana ane amaly fitianao amin'izany asa lehibe izay nataonao teto izany, ary tombozitra dia mitombo fahasoavana ary
anositra hatrany ny Andriamanitra dia maherezatra any hatrany mandrosoa foana. Jesosy amaly fitianao tamin'izay vitanao rehetra teto. Misaotra anareo ihany koa mankasitraka azy satria ny fankasitrahana ataonareo dia averika ny mampahay rehetrarehetra ireo. Ka dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Ohabolina toko 2:20 no nivakiny teo ny 9:5. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Zarony zany dia atao izay ahatonga anazy ho zatra manao an'iny zavatra iny. Misy lalana efa mahazatra dia ohatrany tsy mety raha tsy mandeha amin'iny lalana iny. Mety iny lalana mahazatra. Tsika zao tokantrano samy manana ny fahazarany. Mino fa na tsika ireo tokantrano dia na mipetraka amin'ny sakafo dia efa samy manana ny seza fipetrahana. Dia raha vao tsy eo amin'io seza io dia ohatrany tsy mahazatra. Sady izany ohatrany tsy mahazatra. Misy fomba fanaontsika dia tsy mahazatra raha vao tsy manao an'iny intsony. Ary ny zanantsika dia tokony ho zarintsika amin'ny lalana izay tokony alehany. Misy fotoana ary lalana tsy naleha matetika mantsy dia ohatrany hoe ny zavatra mitady ho tapaka no fandarantsika fa rehefa indray le cœur kely azafady. Dia nanao fahadisoana kely dia efa nilera teo iny fa mino aho fa tsy ho tapaka ity hatramin'ny farany. Misaotra anareo amin'ilay izany cœur. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza. Misy fotoana tsika hitantsika hoe tiantsika raha ohatra hoe ny lalana nalehantsika ny alehan'ny zanantsika. Tiantsika raha hoe hanahaka antsika ny zanakitsika. Fa misy koa nefa antsika mahatsapa hoe ty toetrako ty fahazarako ty tsy mety ty fa tsy ho ampasoko any amin'ny taranako intsony. Dia izany hoe miezaka isika mitondra mampianatra an'ireo zanantsika. Na dia zavatra mety mbola tsy haintsika ary, zavatra mety mbola tsy niainantsika taloha ary, afantatsika hoe mahasoa io no tiantsika alehany. Tsika mantsy dia fitaratry ny ankizy. Raha ohatra iny zazakely iny mahay miteny ratsy be dia tsy tany am-pianarana iny nianatra miteny ratsy. Satria ny am-pianarana tsy misy miteny ratsy. Ary ny fotoana betsaka hijanon'ny zaza iny dia ao an-tokantrano. Misy indray andro tamin'ny Facebook nahita zazalahy kely natao didipoitra. Zazakely mbola vao efa taona fa miteny ratsy be tsy nisy ohatr'izany. Dia ny tena mampalahelo izy ianao meme daholo ilay fianakaviana maino amin'izy. Mampimeny olona hoe zazakely dia ampitenitenenana foana. Dia iny zaza iny dia miala tsiny ho an'ny tompon'ilay zaza fa iny zaza iny dia ho mpiteny ratsy ikoizany iny amin'ny fiainany. Satria manino zarina tamin'ny lalana izay tiana alehany. Ny zavatra mahazatra ny zazany hatramin'ny kely raha zarintsika mandeha amin'izany dia mandra-pahalehibeny izy. Dia tsy ho afaka amin'izany. Zay zao teneninay ianareo ny zanakay, ireo lahy kely ireo. Misy fotoana mantsy izay mivady na mampionona atao trano na zaho. Misy fotoana manao délivrance mba manao vavaka ao anareo dia manao délivrance dia misy ireo lahy. Dia rehefa manao kilalao zareo dia manao délivrance akory zareo. Mala amin'ny anarana Jesosy may afana masina izy ireo lahy. Ary hoe zatra an'izany ny zanakay. Izany ny zavatra hitany matetika. Ary rehefa lehibe ireo dia ho mpanompon'Andriamanitra koa. Tsy any amin'ny barana ahitana ireo fa satria tsy nizarina tamin'izany, tsy nahita an'izany, nafofotoaka ary tsy mbola ren'ireo. Halleloia. Ny zanakay zao ijonay vavolombelona hoe zanakay vehivavy ireo. Ny lesoka eo amintsika ray aman-dreny dia ity. Tsika mieritreritra hoe mbola zaza re io hoe fa ny zaza ao mihitsy ny tena fotoana zavatra, fotoana tena andraisany. Dia be dia be tsika ohatra tsika mpanompon'Andriamanitra. Tsika mitandrina fahamasinana ohatra amin'ny fomba fitafy. Dia io tsika mbola kely loatra ilay zaza. Dia tsika ray aman-dreny manana fahamasinana tsara rehefa miakanjo.
ny zanakitsika avelantsika andeha amin'izao hoy isika rehefa lehibe izy tenenina anao akanjo lava rehefa mbola kely izy aloha manomboka 5 taona 7 taona 7 taona 8 taona 9 taona 10 taona la 12 taona dia tsy avy-tsirahantsika ny ankizy vavy kely na dia manompo pataloha ary satria izao ny zavatra hitretin'ny olona zazakely io ve dia alalan'izany hoe mitanjaka sy misitona filany mety tsy izay aloha nefa tadidino ihany koa fa efa taona 5 taona dia efa misy manolona ny ankizy dia tsika ireny amin'ny zava-doza mitrangy ireny fa raha tsy resaka afa-tsy izay dia izao nenay zao zanakely nanomboka tamin'izy mbola kely indrindra izay rehefa nanomboka hoe mivavaka dia nambola ankizy vavy kely ary dia efa izay nataony mamany nataony ilay zanakely anankiroa vavy ireo tsy vitandreo zany manao pataloha zany tsy vitandreo zany manao rehefa mividy akanjo ireo tena tsy vitandreo zany manao akanjo na dia ny lohalika aza ny potra nefa ry zareo mbola kely dia menatra zareo raha voany satria maninona efa izay ny nazatra anazy hatramin'izay na reny akanjo hoe lamina hoe dia lava ary fa manara-batana dia tsy mety amin'ry zareo tsy mahazatra anazy tsony zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany azo zao zany ranabavy zanaky ranabavy nambinina azy azo dia tsogarintsika rehefa lehibe zany zaza zany dia homamilava homamitoka fa ny zanakitsika zaro amin'ny lalana tokony alehany zay fantatrao zany hoe ty tokony aleha etretanao fa i Samuela raha makitsika ny bokin'ny Samuela dia zanaky ny lehilahy atao hoe Elikana raha maky ny Samuela voalohany tsika ny nahaterahan'ny Samuela sy nanolorana azy ho an'i Jehovah ny anaran'i Jesosy Samuela voalohany toko voalohany ny nahaterahan'ny Samuela sy nanolorana azy ho an'i Jehovah ary nisy lehilahy anankiray Efraimita tany Ramatahima Zofima eny amin'ny tany avoan'ny Efraima Elikana no anarany zanaky Jeorama zanaky Elio zanaky To zanaky Zofa ary nampirafy izy ana no anaran'ny vadiny anankiray ary Penina no anarany anankiray ary Penina kosa nanjanaka Baana tsy mba nanana isorana an'Andriamanitra aloha fa le toetrany nampirafy tsy nampitany tamin'ny zanany fa ty nisy toetrany anankiray 17 ary lehilahy niakatra isa-taona ny alina tamin'ny tanànany hivavaka sy hamozy zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah tompo maro tao Silo inona zany efa nanana fahazarana voalohany indrindra manompo an'Andriamanitra faharoa efa zatra mandeha miakatra ao amin'ny tranon'Andriamanitra manao fanatitra mandeha lavitra mandeha miditra ao tranon'Andriamanitra mandany fotoana mandany vola mandany arena mandeha manompo an'Andriamanitra tsy olana itsony tsy zava-baovao tamin'ny Samuela izany fanompoana an'Andriamanitra izany ary ny zavatra nafinaritra dia Samuela rehefa nanompo an'Andriamanitra mbola kely izy dia efa nanomboka niditra tao amin'ny tempoly nanao asa fisoronana ary dia mazava ho azy lasa mpaminany be mihitsiny izany Samuela zany any amin'ny Samuela voalohany toko 12 izy Samuela voalohany toko 12 andininy 7 zao ny zalazainy Samuela voalohany toko 12 andininy 7 Samuela toko 12 Samuela voalohany toko 12 andininy 7 naran'i Jesosy koa ity tondro maso eto anatrehan'i Jehovah sy ny voahosiny teto zany dia zao nisy eo teo amasony vahoaka teo Samuela ary Jesosy niteny rehefa nisy an'ilay vehivavy anankiray torahamba sika ho toraham-bato vonoina satria tratra nitsagatsanga hozy Jesosy zay tsy nanota taminareo no kitora-bato azy voalohany
dia tsisy samitoraka ny olona satria maninona satria natsapany olona araka ny vavakarana vavarazana monika teo fa nanao tsy nety daholo tsika nisy fampetipetena nisy zatra tsy nety nataotsika kely daholo androany izy amintsika reto zany zao sa iseho hoe tenenarahako raha ohatra hoe tena hitanao efa nety daholo raha nisy tsy nety nataoko zany nataoko daholo nataoko andrany nety daholo Samuela voalohany toko 2:7 Samuela rery sahany seho vahoaka ary nyteny tamin'ny olona itya tondro maso anatrehan'i Jehovah sy anatrehan'ny voahosiny aho any tena natsora marina tena lazao amin'Andriamanitra eto anatrehan'Andriamanitra omboniza mono nalaiko borikiniza ny nalaiko na anizana na voaka keliny na izana na pahoriko na teo an-tanan'izana laisako kolikoly atampina masoko pahomirako aminareo izany zany olona zany ary avana zany olona zany zany Samuela zany dia sahany joro alleloia teo anatrehan'ny olona ny teny hoe nisy taminareo efa nangalariko ny ombonareo raha olona efa nangalatromby izy tsy samy teny an'izany mety misy olona tamiko hoe teny rehefa nangalarinao ny ombo kalamara ary lasanao fosiny hoe izy aminareo eto anatrehan'i Jehovah tsika no resaka ombonizany nangalariko brikinizany no nalaiko iza nanao voaka keliny tsisy ny teny ny olona satria tsisy nataony an'izany efa antitra jeno tsara fa nizara teny Samuela amin'ny voalohany hoe aroy Samuela ny andiny voalohany aroy Samuela tamin'ny Israely rehetra za efa ny teninareo tamin'izay rehetra nilazainareo tamiko efa nanendro mpanjaka njaka aminareo ary ankehitriny indro ny mpanjaka andeha anatrehanareo fa za efa antitra sy fotsy volo kodreo eo aminareo ny zanako ary zany rehefa andeha eo anatrehanareo ahatry ny fony zazaka mandraiky androany antitra izy ty fotsy ny volony fa mbola zaza izy dia efa nanompan'Andriamanitra mbola zaza izy dia efa natahotra an'Andriamanitra antitra izy afaka manontany nisy omby nangalariko ve nisy zatra tsy nety nataoko taminareo ve tsy nisy satria tsy nizary nangalatromby izy mampime marina anke tamin'ny mbola kely tsika hoe samy efa napresiany ray aman-drenitsika hoe ataovy hoe anina eto aloha mba souvenir mba tsaroako ty zay taloha tamin'izay mbola kely dia misy rangazay raha mino eto ny fianakaviako dia mety mitsiko mahaino ty souvenir anay ty dia misy rangazay Made ny anarany ka i Made dia mpanatitra yaourt sy ronono dia tamin'izany moa lamody le hoe maka yaourt na maka ronono dia isaky ny farany volana vao avoaka ny carnet dia zay foana zany ny fanao misotro ronono dia hitondrano Made ka Made avy any ambanivohitra mihitsy ny tonga amin'io any ambanivohitra anay moa tompon'ny ronono sy ny isan-karazany rehefa manaraka tonga any Madagasikara zay dia entinay any ambanivohitra anay nareo any Ambatomanga tompony resaka ronono any resaka produit laitier reny dibera fromage tompony reny zahay tompoko tena feno any dia ina moa zary tiako teneny dia tonga Made dia mitondra dia miosandrosana mihinana yaourt sy ronono mandritry ny volana fa tonga ny farany volana Made tsy tara rehefa hoe farany volana dia farany volana fa tadidiko mihitsy tara ny gamba ny tsaiko zay mbola kely tamin'izany tsaiko na tara vona ndraiky karama ary mamanay na ry papanay tsy fantatra fa zavatra nitranga zao mbola kely zay tamin'izany mandolono jery iny io Made ka Made milolo arona zay izy feno ronono zany isan'andro vao tonga Made dia efa mihazakazaka mitsena Made firy ny atao misotro yaourt mihina yaourt fa tamin'ity indray mitoraka ity iny Made tonga dia hoy izy ny mamanay misy miteny miondrika daholo miondrika toy manao kosy botsy miteny satria tsy mbola eo ny volany Made olana ange tamin'izany tena tsy mihetsika mihitsy miafina ambavy fa miafina any ambany zany dia namena ary tsy samena fa so dia hoe mihetsiketsika dia mbola kely dia kipotraokony avekeo misy inona matahotra be mihitsy
miafina amin'ny maty dia isaoran'Andriamanitra fa mba tsy zatran'izany ao mbo malaza koa misy made fa mety efa maty made raha mbola tsiky satria efa tena lehibe izy tamin'izany fa soa ihany fa tsy mandrakatso tia ka miafina amin'ny made eny efa hitaka andro le totokambany tompotrosa tamin'izany dia miafina ry ambany tohatra fa tsy made intsony ka neka mandra-pahantotra zany efa fotsy volo ty mbola hiafina ihany koa misaotra an'Andriamanitra tsy nivily lalana dia mialoha halleloia zao ry havana malala na inona zavatra mitranga ndao ny zanatsika tsy ampianarintsika an'izany ataovy hoe avy ingetry aza miteritery amin'ny dada fa ohatra aza ampianarina zany fa ho mpandainga mpamitabady tsisy ohatr'izany ny zanakitsika iny raha tahaka ny mpakatombakena kimoe malaka ane tsy azoko zany ndre mpaka varikena posaina ve zany sao Fabiola fa zao raha teny mbola kely tsika misy zazakely nge raha mana tena kely dia efa karapilo ampianarin'ny ray aman-dreny no karapilo azo ary misy be dia be mbola zazakely dia ampianarin'ny ray aman-dreny mifaingafaingan-tanana fa tena teneniko anao fa any Madagasikara misy rangahy anankiray zay tsy haiko nareo fa naino an'ity zavatra ity ao tsy haiko izay no andavandava-mamba taona ohatr'izany misy olona tena hoe izy menakavy mpangaro paosy tamin'izany mbola le bus lavabe reny ny bus dia zany rangahy zany tsy tadidiko ianarana fa nareo hoe mety mahatadidy an'ity olona ity fa misy olona ao navita trano manan-karembe amin'ny aro paosy nalaza mihitsy zany rangahy zany tamin'izay mbola kely tsy tadidiko moa ny anarana fa mbola vao kely dia efa hitany dada mangaro paosy miaraka amin'ny dadany efa miaraka amin'ny dada mandeha mangaro paosy eny ambony bus reny bus be skota taloha reny nareo fa reny zany tamin'ny andro reny mbola kely zay dia efa hitany reny bus le ligne 5 lavabe skota ligne 23 ligne ohatr'izany tamin'izay mbola kely tao Antananarivo tao dia entiny dada miaraka amin'izy mbola kely dia mahita ny zavatra ataon'ny dada mangaro paosy olona fa lasa mpangaro paosy kuizany zany olona zany tena hoe tena mpangaro paosy tena mampatoro mitsangana satria maninona satria efa nizary ny mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny baiboly dia saiky misy nizarina daholo i Elisa zao dia mbola niaraka tamin'ny Elia izy aloha tsy tonga izy dia efa azokazoko an-tsaina ihany ilay obolana zany le bankeny io rehefa mitrosa mbola falifaly io fa rehefa midohan'ilay izy dia trosany tahaka mitrosa hena dia maky izy mitsikitsiky eny rehefa tonga ny tompotrosa dia tezerana zao ny zavatra nitranga rehefa eo amin'ny tontolo ny ara-panahy ihany koa dia misy foana ny atao hoe zaza ara-panahy dia misy ny antom-panahy io tsy mikasika ny taonan'ny olona eto aminareo eto mety misy olona 50 taona 80 taona fa zanakay ara-panahy halleloia tsy any resaka falehibiazana zay fa ny amin'ny resaka ara-panahy i Elisa dia zanaka ara-panahiny Elia ary nizariny Elia tamin'ny lalana tokony alehany Elisa ary izay tokony natao rehetra dia nampianarin'ny Elia ny Elisa dia zatra n'izay lalana izay Elisa dia iny lalana iny no nandehanany
nandeha nanompo an'Andriamanitra dia nafindra ny tany amin'ilay mpanompony indray hoe Gehazy ihany ilay izy. Dia nizariny tamin'ny lalina tokony alehany ihany koa i Paoly tao amin'ny baiboly tamin'ny ao amin'ny filazantsara ao i Paoly dia tena hoe sarotiny. Hoy Paoly any amin'ny Efesianina any sady ampahelezako anareo rehetrarehetra zany ity zavatra ity satria izao misy aminareo dia voateny mafy mihitsy eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Fa tsara fantatrareo fa ianareo rehefa voateny dia fantaro fa tsy hoe izy akory nareo ka ho teziranay na tsy ho tianay fa manana didy izay eo anatrehanareo, eo anatrehan'Andriamanitra ny aminareo. Efesana toko 4:4 hoy Paoly, ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo. Ohatran'ny hoe moa Jesosy rehefa avy misy zavatra tsy mety ataon'ny mpianatra, resaka tsy finoana ary fa tsy hoe nandeha nangala bola. Dia izao mba tenin' Jesosy, ary kely finoana. Mavesatra izany teny izany. Isaky misy zavatra tsy hoe ry kely finoana. Aiza ny finoanareo? Ry kely finoana. Naona mianahana ianareo amin'ny fananaran'ny tompo. Jesosy dia nanazatra ny retom-pianany. Nizariny Jesosy tamin'ny lalina tokony alehany. Hany ka rehefa antitra azy ary Jaona tsy niala intsony tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Any amin'ny Timoty 2 ary ampahelanareo androany hoe any amin'ny Timoty 2:7 andininy 4:12 any hatramin'ny Timoty 2:7 any dia misy tenin'ny Paoly manao hoe ianao kosa andao izao tombontsika amin'ny andininy 10 misaotra anareo mailaka be amin'ilay mitondra Erika Sangela io fa ataontsika amin'ny Timoty 2:7-10 ny soramany dia fampirisihana ny Timoty handroso tsara arak'izay efa nataony ihany. Aminaran'i Jesosy fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, nanenjehana fahoriana izay nanjoa tany Antiokia, tany Iconium, tany Listra dia ny fanenjehana izay niretako ary ny tompony afaka tamin'izany rehetra. Eny, izay rehetra teo velona amin'ny teo-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehiny. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia handroso iharatsiratsy kokoa sady mamitaka ny fitahiny. Andiny 7:20. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatrinao an'izany. Hoy Paoly, ianao kosa dia mahareta amin'ny zavatra nianaranao sy nampinona. Ny atao hoe nampinona zany rehefa miteny hoe nampinanina dia tsy ianao zany ninana tamin'ny naim-ponao fa nampinanina ianao. Nampandehanina tsy ianao no nandeha fa nampandehanina ianao. Nampisotroana tsy ianao no nisotro fa nampisotroana. Eto dia hoy Paoly hoe ianao kosa dia mahareta amin'ny zavatra izay nianaranao sy nampinonanao. Halleloia. Fantatry mampisandrika zany zavatra teneko izany fa za tsy nahita commentaire moa. Izy io teo andavamamba foana. Tsy haiko na andavamamba na tamin'ny ambanimbany tanàna iny ilay izy fa ohatran'ny andavamamba aloha fa tadiavako an'ilay izy. Tsy diso ianao kosa dia mahareta amin'ny zavatra nianaranao sy nampinoana anao. Misy zavatra tsy mbola ninonareo ary misy zavatra mety mbola tsy fantatrareo, mety teto ho fantatrareo. Halleloia. Mety misy ihany ny zavatra efa mba harenao teto angamba. Ho ilay anabavy izay resaka tamiko hoe zaho izy pastera tena resy lahatra. Tena tsy napoziko eo ohatr'izao mihitsy ilay mivavaka. Miaingany amin'ny fomba fivavaka tsika.
tsika mivavaka eto rehefa mifampivavaka zany tena miteny za izy taloatra am'izay mivavaka ny an-tsaina mivavaka ny an-tsaina zany le misy zavatra ozy ka ny mivavaka ny an-tsaina mantsy sarotra be satria na vavaka ny an-tsaina ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny sainao mivavaka io misy zavatra maro koa afaka mandalo anatin'ny sainao sady zany zany hoe misaina fotsiny hoe andriamanitro lehibe ianao tamtampoka ohatry ny maizany vary zany ohatry ny ino hoe zavatra hitako any keo anniversaire izy moa androany hoe adiniko ny rabany any raha anatin'ny saina fa tsika mivavaka eto dia rehefa mivavaka tsika dia tena miteny tsika halleloia zao ry havana malala nisy zavatra nampinoana anao teto ary rehefa nampinoana anao dia nino ianao ary nakatoa ianao halleloia androany ianao io tahaka ny zaza ihany koa mety io moa resaka tsy hoe zay miseho izy eto koa ka hiteny anao hoe ray aman-drenonareo ara-panahy na zoky be ara-panahy araka ny tenin'le anabavy mpiaraka amintsika eto zay hoe ianao io raha nadarado izy efa nanariko izy ka za mananatra ka mananatra ary havana ary betsaka aminareo ny efa nanariko ary mety betsaka aminareo koa ny mety tezitra amiko efa izy ianao ny anandro izy navavy ianao io ozy izy mitenitena io mbola zandroko ara-panahy ianao fa za zandronao ara-panahy fa za mahafantatra ny fahamasinan'Andriamanitra hoe ohatry ny ahoana dia nanariko ianao satria tena tsy rariny be le zavatra hitako nataonao dia nanariko fa zao ny atao hoe zaza ara-panahy dia ny olona vao manomboka vao mahafantatra manomboka mahita manomboka mahalala an'Andriamanitra sy ny tontolony dia teto neny Paoly nataony zanany ara-panahy daholo na ry Timoty na ry Titosy sy ny rehetrarehetra dia nampianariny dia nampinony halleloia tsy ianao no nino fotsiny fa nampinony ianao tena nitarihana mihitsy ianao mba ino halleloia dia ozy Paoly hoe mareta amin'ny zavatra izay nianaranao sy nampinona anao satria fantatrao izay nampianatra anao an'izany zao ry havana malala mety mba misy fotoana ireo mba mijerijery anay ihany misy aminareo fa mijery anay mandritra ny volana maromaro mijery fotsiny aloha dia mijery ny comptenay dia mijery vao manomboka samy resaka aminay ary zay misaotra anareo zay tena misaotra anareo satria zao tianay koa nareo mba mijery anay aloha ary mila mailo nay amin'izao mila mailo efa betsaka ny zavatra anivon'ny fanomponan'Andriamanitra efa betsaka ny zavatra ohatrany tsy dia mandeha amin'ny laoniny fa Paoly eto dia niteny fantatrareo izay nampianatra anareo Paoly koa nge niteny manahafa anay ozy izy Paoly niteny hoe za atao fitaratra ho anareo raha ohatra izahay mandeha vakansa ohatra dia tsy hitanareo mampionina manao 2 pièces kely eny amin'ny plage dia manahafa anazy dia jereo hoe mety fe zany sa tsy mety halleloia za isaorako an'Andriamanitra io vadiko io halleloia dia misy zavatra ray toetra mampionina mba ampitaiko aminareo mety efa remarika anareo ihany zany izy io dia tena olona tsy tia an'izany hoe tsy mba tia mihitsy zany hoe ohatra hoe ampisehosehoana ary nareo raha mandinika ny sariny mampionina mba fantatrareo ny sariny rehetrarehetra ireo sariny taloha tamin'ny clip matetika efa misy zavatra ho atao ohatra misy fandaharana ho ataony misy zavatra ho atao dia matetika izy tsy mba manana sary be dia be zany fa nandray ary le sariny tamin'izy nanao clip taloha ireny ny alaina na ohatrany ny antony dia zao izy tsy tian'izany maka sary isaky mihetsika zany
mody varina dia mafy dia mody betabengy e makasara dia amiko mety zany tsy mahita sara mampionina miova photo de profil sy photo de couverture isaky mihetsika zany ianao na hoe anaty story miova eo foana dia mety amiko nefa zany izy tsy miforcena nanao zany a fa zay fotsiny ny fomba fiainana sy fisainana dia mahafinaritra anahy koa nefa le izy efa mba hitanay foana izy atao tokantrano dia mba gardeny eo anay fa ny zavatra tiana tenenina dia zao reny a za zany no tenanareo nareo rehetrarehetra ireo zatra miseho miova sary isaky mihetsika isan'andro miova photo de profil eo tadidio ty teniko ty fa hivadika ho lasa fijejojejoana io zavatra ataonareo iny efa rany tena marina miova sary kely dia le fijery fotsiny somary miova dia ny akanjo miova dia fa nareo ihany ngeny nareo e re io zany na indre mandeha ary a io sarinareo tadiko tamin'ny zavana nanao facebook ary avana dia io photo de profil koa ngao efa mampiry taona nio tsy niova tsisy fotoana nanovalana indray satria tamin'izany manao facebook tamin'ny ordinateur dia kamo be anaovan'le izy zao ry havana malala ianao foana no eo ary tsy dia mampiovana inona ovainao isan'andro areo ny olana ianao lasa hita tsirony amin'ny j'adore ny olona sy ny manja be maman ny olona dia ny farany io a hivadika ho fijejojejoana ihany fa za tena mitenanao androany hoe misy zavatra nahampinonanao tsisy telefona raitra be dia le ohatrany somary flou reny ny sary dia aloha tsy novaina anay appareil photo taloha natao dia mbola téléchargena le izy amin'ny ordinateur lava be le dingana zany dia kamo misy zavatra nahampinonanareo teto dia mareta fa reny zavatra reny ho avy ny fotoana lehibe ara-pananareo ho lasa antim-pananareo dia tazona ho lasa zatra an'izay nareo isika eo amin'ny fiainana ry havana dia zao indraindray ny fahavalontsika tsy tonga ho azy fa tsika ihany no manangana fahavalo fa ianao rehefa mipetraka tsara milamina tsara ianao vitsivitsy ny fahavalonao fa indraindray tsika ireo ihany no manangana fahavalo ho atsika za raha no tena teteny aminao hoe tsy haiko loha misy ny aminareo hoe fahavalo hoe mahita anay dia hoe lasa tafatsangana fahavalo tsy dia misy inona amin'ny compte-nay asan'Andriamanitra daholo ny hitanao fa tsy dia mbola nisy hoe inona hitanao nga mba atao amin'ny compte-nay tao zao ry havana malala raha manaraka n'ity fandarana ity ianao isaoranay anao alleloia ary misy zavatra hanazarana anao hitezananao eto mba hahatonga anao vao manomboka ianao alleloia mbola zaza ianao zao mety misy amintsika mety mbola zaza misy aminareo koa efa zokina era-panahy e alleloia eto tsy soratena mihitsy zay hoe iza fa misy zavatra kosa eto hanazarana antsika dia hoy Paoly hoe mareta amin'ny zavatra nianaranao sy ny nampinonanao ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsy miankina amin'ny endritsika na ny fa miankina fotsiny amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra alleloia ianao nge ry havana raha tsy voatery tsy mahazo zay masadoro amin'ny olona ianao fa manao ahoana ny réaction an'Andriamanitra mahita anao fotsiny j'aime sa j'adore sa le meme sa le tezitra ary mba tianay koa mba ho fantatrareo iza ny mampianatra anareo amin'izany zay jereo e tena avelanay misy nareo mikarokaroka anatin'ny compte-na ihany a fa zao maharetinareo amin'ny zavatra nampianarana anareo teto
atry ny volombola zaza ianao izy de efa nahalala ny soratra masina zay mampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana zay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty zany tena voakely voazaza ara-panahy de nitezainy Paoly ahalala ny soratra masina ary ny soratra masina ny nampahendry ny Timoty. Tena hoe tena nizary ny Paoly tao anaty soratra masina tao anaty tenin'Andriamanitra de endro azy mahendrika rehefa ny tenin'Andriamanitra ty mahendrika rehefa ny Baiboly ty misy olona eto tena teneniko anao tsika moa tsy de manam-potoana zany hoe fandarina anankiray de hijorona vavolombelona fotsiny vava nefa ny fotoana mbola merenantsika kely an'izany ndray misy fotoana nafinaritra fijorona vavolombelona fa misy olona eto olona maditra misy olona eto olona mpamono vady misy olona eto olona tena tokatrano mikorotana fa inona ny zavatra natao taminy tsy nomena fanafody ody fity tsy nomena ninina fa naninona fotsiny nitezaina tamin'ny soratra masina de lasa endry zany olona zany lasa milamina zany lasa mahateo tiany fiainan'izany olona zany andiny faina volo zay soratra rehetra nomeny ny tsindron'Andriamanitra de mahasoa koa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsina zay diso ho fitezana amin'ny fahamarinana. Misy fotoantsika hitsy mety efa nisy fotoana misy aminareo ozy nareo hoe za efa 30 taona zao nanompo an'Andriamanitra fa rehefa dinihana de hita fa misy mbola tokony ahitsy ny fomba fitondran-tena anareo. Ny kely indrindra atao amin'ny Baiboly ireny tsy fantatrareo de ny soratra masina Paoly de mitondra ny soratra masina tany letoleto ho fampianarana de ho fandresen-dahatra de ho fanitsinana ny diso de ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Eo amin'ny Timoty 4:4 zao andiny voalohany eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisiony sy ny fanjakany no ananarako mafy. Alleloia, eo tsika ny hiditra kely eo tsika androany ananarako mafy i Paoly de mazana any amin'ny Timoty anana koa Timoty voalohany Timoty voalohany 5 andiny varika amin'ny 20 koa de tena izy mananatra anao mafy eo anatrehan Jesosy Kristy an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zay ary ny anjely voafidy mba hitandremanao za zavatra zany mba tsy manao olontiana na manao inona na inona amin'ny fiangarana. Hiditra kely amin'ilay mananatra mafy tsika zay ravana malala de nareo tianay. Alleluia. Ary ny fomba fanehoana ny fitiavanay aminareo de zao ny fananaranay mafy anareo. Nareo ato amin'ny groupe de malala tsara fa raha mbola misy koa ny fotoana irika anankiray ahafahanay mivady na izana mampionona mananatra anareo de tsy mitsitsitsitsy zay fa mananatra izay. Misy fotoana ohatry ny mananatra mafy fa i Paoly mbola mafy noho izany ny fananaran'ny mpianany mafy lavitra noho izany. Ny haiko mihitsy Paoly fa tena nananatra mafy fa tamin'ny fananaran'ny tompo. Aza atao mahatezitra anareo ireny, aza atao hoe mampihemotra anareo ireny fa raha mbola zaza ianareo de zarina. Zay ravana malala tenivon'ny ny ray misaotra Angela ny ray aman-dreny ara-panahiny taloha tena niteny anay mafy ary isoranay azy zany satria zao eny mandeha ny fotoana misy zavatra zay tsy fiainanao taloha lasa fiainana mifindra taty aminao ary lasa iny fiainao mandra-pantitra anao. Raha misy fananarana mafy ny fananarana ngeravana malala raha atao mora foana tsy hain'ny olona ary za be da be ny olona teto misy maro ny lefa nandalo teto no nanarinay amin'ny resaka filazantsara io amin'ny filazantsara io amin'ny fitondran-tena araka an'Andriamanitra io ary misy ny mandray isaoranay anareo misy ny tezitra
ary misy ary mavita miteny hoe inona koa zay ianao ny ananatra anahy nefa le izy de jerena de hita tokoa raha jerena eo amin'ny filazantsara zany nataontsika fandrefesana de hita tokoa hoe misy zavatra tsy ampy. Ny tanjona de zao mba hahatonga antsika rehetrarehetra reto ho zaza de miakatra tanora miakatra olon-dehibe de ho antim-panahy ny farany. Tena fanirinay mba hanana fahazarana zay tsy manana fanompoana hoe mendrika no iza fa hitanay kosa nefa fa nahasoanay izao toe-panompoana zay anomponay an'Andriamanitra ary rehefa tianay rehefa hitanay fa nahasoanay ry havana malala de io ampitainay aminareo eto amin'ny fandarina andramboka izao ary tsy nitsahatra tao anatin'izay nanomboka 2018 janvier 2018 mantsika nanao live ohatranao vao nanao an'ity fandarana ity hoe andramboka izao fa raha nisan'ny olona nandalo teto tsy voisanay mivady tsonty hoe nandalo ohatra nareo ireo jereo nareo andreny souvenir antsika tamin'ny 2018 na 2019 hoe misy karazany olona micommente na nataoko hoe mandray anjara teto amin'ny fandarana teto tsy azonao tsy mihitsy izy reny olona reny ary tsy hitanao ntsony misy fotoana zay vady mitsy mba izy amorona eny zao ty olona hoe nanao vavaka fanomboana tamin'ny 2019 ty na tamin'ny 2018 tsy hita tsony fa isorana an'Andriamanitra soloan'i Jesosy anareo rehetrarehetra ireo alleloia. Ny akabetsahany tsy mahita anareo andreny eto tsony de tsy inona akory fa resaka fananarana zany ka zazakely ozy izy le vehivavy zay no anarinao am'izany ka amiko aloha raha amin'ny ara-panahy ianao zazakely fa raha taona tena ohatran'ny zanakao zany de tezitra ranabavy tam'izay fa zao ry havana malala i Timoty ry Titosy ny mpianatry Paoly tsy nijorojoro foana fa Paoly mihitsy ny tena niaiky hoe tena nanariko mafy nareo androany te tena aminareo manao hoe sotra soameva sotra nareo rehetra miteniny zay avalinareo fa mahafinaritra ny ary mahakasika ny fonay zaro amin'ny lalina tokony alehany zaza fa rehefa lehibe izy de hoanao izy le tenin'Andriamanitra le tendranabavitsika zaro amin'ny lalina tokony alehany ny zaza ka rehevanitra azy izy de tsy ala am'izany tsony amin'ny fotoana isika rehetrarehetra reto tsy misy zaza ra-panahy zany tsony fa efa samy hoavy ary mampino nitondra kobay na rehetra zay niteny ty zany hoe eto foana zay dia hoavy ny kobay ozy izy mampionona zao ry havana ny zavatra rehetra ataotsika ho vonahitr'Andriamanitra ary ny zavatra rehetra koa de atao provom-pitiavana satria zao isika rehetrarehetra raha mitandrina ny fahamarinana mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra de ho any an-danitra isika de tsy mba fianaritra ve nahitan'izany soameva hoe ho any an-danitra zany tsika ry soameva ry nambingitso ry tojo ry loni ry bel ry erika alleloia tsy nilama mihitsy ny sainy Paoly raha mahita zavatra tsy nety teny amin'ny Timoty na teny amin'ny Titosy na nytao amin'ny fiangonana tao Korinto ny mpino rehetrarehetra tsy nilama ny sainy Paoly misy fotoana Paoly tena miteny mafy an'izareo satria maninona satria Paoly de malahelo isaotsotafaraka mandrakizay Jesosy de tena niteny mafy mpianatra satria Jesosy lasa nandeha namboatra fitoerana de tiany Jesosy ho tonga any amin'ny fitoerana nataony daholo ny mpianatra teny mbola teto an-tany Jesosy de nanariny mafy mihitsy ny mpianatra mafy ny fananaran'i Jesosy ny mpianatra fa zao efa antitra Samuela fa tsy nety niala tamin'Andriamanitra ary antitra efa fotsy volo efa ho faty izy
tena nytany olo hoe raha misy ombona lay tena eny eto mason'Andriamanitra eto tsy zany nampianarina azy, nampianarina andeha mahitsy izy nobe azy ny dadany izy Elikana fitaratra ho azy ny dadany fa nisy tsy fatanterahana ny dadany nomen'Andriamanitra raha iara-panandra izy Ely mpisorona dia nijery zay nataony Ely teo izy dia lalina tokony alehany ny zarany Ely azy dia vanitra izy tsy afaka tamin'izany intsony. Ho tahian'Andriamanitra re tsika rehetrarehetra mananjanaka eno amin'izao fotoana izao anisan'ny zavatra isaorako an'Andriamanitra dia izao ny na hivadiko io dia mba faniriako mihitsy rehefa hanambady azy rehefa hivady tamin'izany hoe ny amin'ny faniriako ny vadiko tsy miasa zany. Alleloia. Nanay reharehantsika vehivavy hoe za miasa za ndreo izy le vehivavy zay miala ao an-trano amin'ny enina tonga ao an-trano amin'ny 9 alina za vehivavy tena mihetsiketsika miasa dia tsika fotsiny amin'izay azy tena ny fahaizanao rehetrarehetra zany ny fahalalanao rehetrarehetra zany avoakanao any amin'ny 9 maraina hatramin'ny 7 alina. Inona ny ao an-tokantrano ny zavatra mitranga? Ny nono, ny mpitaiza no mamindra ny fahalalany amin'ny zanakao. Ny mpitaiza no mamindra ny fahalalam-pomba no an'ny zanakao. Ny mpitaiza no mamindra ny fomba fiteny amin'ny zanakao. Fa ny mombanao tsisy tonga ao mihitsy. Ianahy isaorako an'Andriamanitra fa ato ny vadiko Alleluia. Manazatra ny zanakay andeha amin'ny lalana tokony izy. Ary tsisy zavatra mahafinaritra na ohatran'izany. Za maray mpianakaviana tsisy fahasambarana ohatrany hoe eo ampilatanany tanana tena tokony izy ny zanako. Alleluia. Raha misy tsy mety amin'ireo tonga dia eo tsy misy fivoriana, tsy misy ininina. Misy fotoana ny zanakay eo zay miresaka dia misy zavatra tsy mety ataon'ireo zanakay kely ireo zany ilay variana fa mampinona tsy miraha-te amin'izany na dia ray mila avianao aty zafady inona ny tenenina teo aza manao an'izany ntsony ianao eo no eo dia eo dia mifatalezana tsy atao ntsony iny. Alleluia. Isaorako an'Andriamanitra zany zao fambeazana fitahiana koa nisy sy ny ao an-trano ny fahaiza manao ny mampinona findra any amin'ny zanany dia mahay mahandro mampinona dia mahandro ny zanany, mahay miry mampinona dia mahay miry ny zanany. Alleluia. Ny ahy koa mba misy kely ihany izay mba kely aty anamina tanatiko dia afindrako. Alleluia. Tsara amin'ny lalana tokony alehan'ny zanakao. Mety misy fotoana ary zavatra tsy ampy teo aminao fa ampio angatao amin'ny fanahy masina eto tompo ampianaro ahay hanao ny sitraponao dia ampianaro ahay hitondra ny zanako hanao ny sitraponao. Raha tsy mpanao ny sitrapon'Andriamanitra ianao ry dada sy neny sarotra aminao ny hitondra ny zanakao hampanao ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy izy papana izy rehefa andeha hivavaka izay taloha hivavao any ahy izy tsy hivavaka zay hoe dia mba hivavao any raha tianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra ny zanakao ianao aloha manaova sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Mitahiny tompony ianareo dia mahereza ny tanan'Andriamanitra ane Alleluia. Mahafinaritra mihitsy zany minisy ny ao an-trano ndren'ny mpianakaviana ara-baiboly nge raha nandreny mpianakaviana tena ohatr'izay mihitsy mikarakara ny sahetena miambina ny sahetena Adama nandeha niasa ny sahetena. Hotahiny tompony antsika rehetra zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zanakao fa rehefa lehibe izy dia tsy ala amin'izany intsony. Samy mahery dia samy hitahiny ny tompo volavolao ny ankonanao mba ho antitra tahaka ny Samuela, antitra feno fahendrena, antitra tena azo lanjaina ny fahamarinana sy ny fahamasinana satria maninona voakely dia nanarina
nampianarina zarina tamin'ny lalina tokony alehana. Andao tsika rehetra samy hiteny hoe Jesosy ampianaro aho, za koa mba ampianaro anao ny sitraka ao Halleloia. Hotahiny tompo tsika rehetra misaotra anareo naharitra renao hatramin'ny farany. Amen. Marahantsika vavaky zany zany rehefa namalala. Marahantsika vavaky koa zany toriteny zany androany dia hitentsika hoe Jesosy malalo za koa ampianaro fa te ho antitra feno fahendrena, te ho antitra feno fahendrena Jesosy. Androany ianao tena tian'Andriamanitra ho ampianarina lalam-pamonjena ianao, ary misy ny fotoana
ananganan'Andriamanitra ray na reny ivelona hitantana antsika hosolon'ny ray aman-drenitsika fa ny ara-panahy indray amin'izany fotoana izany no tsinjovin'Andriamanitra. Zava-dehibe ry havana ny fananantsika ray aman-dreny ara-panahy. Tsaroako ilay mpanompon'Andriamanitra teny fiangonana anisany taloha izay dia izao ny zavatra mba nampianariny anay hoe zaho izy izy nefa zokiolona indrindra am-piangonana fa izao mba niteneniny hoe zaho izy dia mitady foana ahako olona ho ataoko zoky ara-panahy mba afaka nanatra anahy, mba afaka hiteny anahy, fa satria na dia zokiolona ary aho dia mbola manao fahadisoana ihany. Dia nalaiko izy pastera ange ozy izy mantsy pastera anay zany zandriko be dia be ara-panahy aranofa azafady zandriko amatonany fa niteny taminy aho hoe alao ianao pastera mba ho ataoko zoky ara-panahy ary aza miafafy ianao pastera ozy izy raha hitanao misy zavatra tsy mety ataoko dia teneno ahako na dia zokinao ary fa saony mety ho frehariako hoe zany lehibe indrindreto ny ahavery anahy tadidiko foana izay teniny izay any hoe izanonay zarehany dia mitady foana izy olona zoky ara-panahy afaka ny teny azy sao varindriny izy amin'ny fanomponin'Andriamanitra ozy aho hoe Jesosy zahako mba homeo an'izany raha soantsika dia efa misy mpananatra manazaza antsika lalina tokony alehantsika dia ho antom-panahy manana ho avy mamirapiratra isika. Misy fotoana mety anarina mafy ianao, mety anarina mora. Ny tanjona amin'ireny dia mba andehananao anana toetra ara-panahy, toe-panahy tsy ho afaka aminao intsony na dia antitra azy ianao. Antsika naika amin'ity androany ity hoe Jesosy misaotra fa mampianatra anay ianao. Misaotra fa mitantana sy mombana ianao. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo misaotra ny amin'ny toriteny, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra fa nampahiranay teto ianao. Misaotra ny amin'izany fampianarana izany hafatra izany. Mba te ho tonga tahaka ny Samuela tokoa izay Jesosy hoe anontany izay rehefa aoriana hoe misy mijoro eto raha nahita omby nangalariko ianareo. Izay mba te andeha amin'ny fahamarinana Jesosy ary tsy mampaninona anay raha ampianarina izay dia mbola zaza tahaka izao. Mba tsy ho afaka amin'izany intsony izany fahamarinana izany izay na dia antitra tahaka ny ahoana na amin'ny taonanay na amin'ny ara-panahynay Andriamanitra. Fandrao izay tsisy mpananatra ka ho tafianao anatin'ny lalam-panompoanao Jehovah Andriamanitra. Petraka tanànao ary ny fiainanay Jehovah Andriamanitra. Tafio ny herinao izay amariny dia ampianaro isanandro mba atonga anay Andriamanitra tena hoe andeha mahitsy tahaka ny Samuela amin'ny fanompoana, amin'ny asa fanompoana ary mba ho fitaratra ho an'ny olona foana tsy hanala baraka ny anaranao na oviana na oviana. Misaotra Jesosy dia erany haja ny saotra sy ny voninahitra mpanao hatramin'izay dia mandrakizay terivo izany teny izany na tia anatin'ny tsirairay avy ary tondray fanahy-masonao mba hamoha avy zato eny izany teny izany. Halleluia, amen. Ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ampandrotsika ny anabavintsika Berta ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompona anabavi Berta. Alleluia, tahin Jesosy tsy menakavy dia tahin Jesosy antsika rehetra hiara hivavaka isika ho an'ny firenentsika. Ry Andriamanitra renay izay any an-danitra tsara indrindra mbola faly misaotra anao zahay. Misaotra Jesosy io satria tena fifaliana ho anay no mbola nionanay eto anaty anao izay miara niombom-bafika
tamin'izao alina izao. Ary be ny ratsy izay nataonay rehetra tompo tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao. Mamindrafo aminay ianao ka mamela ny fahatanay. Tsy miafiny aminao Jesosy malalao ny fitiavanao anay. Tena fifaliana Jehovah-Andriamanitra ny ahatongavanay amin'izao fandaharana izao. Misaotra anao koa tompo tamin'ny teny izay nomena ny mpanomponao tandroany izay naposaka tamin'ireto mpanomponao. Tena fifaliana ho anay koa ny henonany amin'izany fananarana lehibe satria mbola tena zaza miara-panahy izahay. Tena mbola zaza izay hitrotroanao izahay ary manaiky ny fananaranao. Tompo Andriamanitra, aza atao holalidalovanay eo amin'ny sofinay izany toriteny amin'ny alalan'ny fananarana izany, fa tena hipaka ao anatin'ny fonay tsirairay avy ary hakasika ny fonay tsirairay avy satria zava-dehibe aminay izany. Raha tsy teo ianao Jehovah-Andriamanitra tsy tonga taminay izany teny izany, fa noho ny fitiavanao anay, noho nindra fonao no ahatsapanay, fa tena tsapanay loatra ny fahatsaranao ary handeha amin'ny lalan'ny fahamarinanao ny antony nahatongavan'izany toriteny izany. Tompo, tena mangataka ny fanatrehanao ny amin'ny sampatan'olona tsirairay avy nanatrika izao fandaharana izao, ary na dia misy azy mbola hanaraka Jehovah-Andriamanitra tsy naharaka izao indirekta Jesosy, tena hipaka ao anatin'ny fonom-piainy tsirairay avy izany teninao androany izany. Misaotra koa tamin'ny connexion tsirairay avy nafanay ny teninao. Misaotra tamin'ny fiderana izay nasandatra nentinay teto anatrehanao noho ny ianao omendrika omenany voninahitra ny amin'izany rehetra izany. Ary ankehitriny Jesosy io dia mivafoka manokana ny amin'ny firenenay, ny tanindrazanay dia apetraka feno ampelantananao. Trotroy Andriamanitra ho tahaka ny zaza izany firenenay izany. Kekezo Andriamanitra ho tahaka ny fitantananao ny zanakao, ny mpanomponao izay efa mahalala ny ara-panahy bebe koa izany firenenay izany, satria mendrika ho trotrozin'Andriamanitra izany firenenay izany. Mendrika tena hanarinao amin'ny alalan'ny teny fahamarinanao izany firenenay izany, satria mbola tena zazany amin'ny ara-panahy izany firenenay izany. Mananao foana Tompo Andriamanitra na dia manompo anao azy, manononona ny anaranao azy, nefa mbola zaza ny ara-panahy tsirairay avy. Terizy Jesosy anaro mandrakariva tsy hiala aminao ary hanao araka ny sitraponao izany firenena malagasinay izany. Jesosy malala koa Jesosy ny anatin'ny fantrana amin'izao fotoana fiainan-tsarotra ny Madagasikara-nay, anatin'ny tsy fisina any am-ponja Jesosy tena misy miaiky fa tena hitady anao Andriamanitra. Izao teninao androany izao atao fitahaka hipaka ao anatin'ny fony izay mangetahetanao, ary na dia tsy mino anao azy dia hanaiky ny amin'izany fananarana lehibe izay haposaka ny amin'izany firenena izany. Iravana eto izay Tompo Andriamanitra fa ny fanatrehanao aza mahafoy na mahasaraka anay tsirairay avy, atao tena hiainanay mandrakariva, hisaintsaina ny lalan'ny fahamarinanao amin'ny alalan'ny teny fananarana avy aminao ny vahoaka malagasy rehetrarehetra Tompo Andriamanitra. Iravana eto izahay ary ny toromaso maminay amin'izao alina izao dia apetraka feno ampelantananao, ny anjely masinany hanodidina ny trano misy ny tsirairay avy, ary isaintsaina ny momba anao Andriamanitra na foana na mandeha na aizanaiza misy ny olona tsy eo, misy tsotra fanahy masina tsara indrindra dia voninahitra ho anarery ihany. Halleluja, amen. Halleluja, mankasitraka indrindra no nambavy bertsika tanatin'izay vavaka matsiro amin'ny firenena izay. Dia Andriamanitra manankirepasaovina ane amaly fitenao nambavy berta dia ho tahiny tompo hatrany hatrany dia mahereza tombositra mitombofa soavana dia famanterana amin'ny fanaterana amin'ny anfonanao. Tahiny Jesosy. Misoratsika rehetra ihany koa nahatrehatra amin'ny farany fa tapitra eto ny fandarantsika. Ny fandarantsika nitapitra fa raha mbola te-araka aminay nareo dia ny Aki Radio dia mbola eo manala fangilinanao akiradio.radio12345.com averiko akiradio. Nizapeo Akiradio. Misy toriteny foana misy hira ihany koa dia menofinaritsika tsirairay avy. Raha mbola singa amin'ny ranitra Jesosy dia rapisintsika dia efa eo aneto
amin'ny 7 maraina nareo araka mampina vavaka maraina amin'ny 7 sasany alina araka amiko anaty vavaka fiambinana raha pitsika amin'ny sakafo farany somatsika miditra ny fitetikanana samy hita iny tompo daholo misaotra anao anatrehanitra amin'ny farany voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia, amen. Natainy Jesosy daholo.